La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lavony Barea Shanna tamin'ny isa rainy ohatra ny ekipa Namibia androany tetsy amin'ny 15 be ny Mahamasina. Tany amin'ny minitra fahatelo amby sivifolo no nahafatesantsika ny baolina tokana. Anomboka rahampitso ary farana amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra izoan'ny fitsarana miaramila eto amin'ny distrikana Antananarivo renivohitra. Ambony hatreto ny tapa-avitriana ho an'ireo faritra efa nahavita izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena niverina indray ny fivandonana any Hong Kong omaly teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo manohana ny demokrasia. Androany nofefen'ny mpitandro ny filaminana ny fidirana serana piramidina any an-toerana. Ny adidin'ireo avetrany. Tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia lafiny Barea Shanna tamin'ny isa rainy ohatra ny ekipa pirenena namibianina androany tetsy amin'ny 15 be ny Mahamasina. Tany amin'ny minitra fahatelo amby sivifolo no nahafatesantsika ny baolina tokana miantarandriana. Resy ny ekipa pirenena malagasy Barea Shanna tamin'ny isa rainy ohatra ny ekipa ny Namibia tamin'ny taranja baolina kitra tamin'ny fionana ny toto-saina ny atoandro teo tetsy amin'ny 15 be ny Mahamasina. Minitra vitsy mialohan'ny fahataperan'ny fotoana izany hoe taty amin'ny minitra fahatelo amby sivifolo no natafidiran'ny besina baolina. Ahazo antsika malagasy any amin'ny lalao miverina lasa iandro mihitsy mandaka izany baolina zany. Io le minitra farany amin'ny besina. Ataka tsara dia tsara. Tsy misy hoe ny mpanazatra ny fanaovana mpilalao amin'ny fiatrehana ny lalao miverina amin'ny faharoapolo volana oktobra izao any Namibia. Mbola misy ray volana ny lalao miverina. Araka resahako teo hoe ny blessuren'izy roa lahy tsy dia azoko lazaina hoe grave d'après ny docteur fa tsy maintsy manao repos satria mbola mieritreritra n'izay lalao miverina zay. Tsy izy mihitsy aloha ny fiantsonana mpilalao fa ireo telo amby roapolo ireo no tsy maintsy manamafy an'izay. Etsakilana mafisy ny mpanazatra hatrany fa manampy amin'ny fahazoana vokatra tsara tahaka izao ny kalitaon'ny toerana anatanterahana ny fanazaran-tena. Ny fanazaran-tena natao tamin'ny kianja tsara tany Avovorotra. Zoma lakamisy ariva sy zoma angambany no fanazaran-tena tao Mahamasina na dia hoe eto an-toerana aza antsika taraika le fanazarana tao amin'ny kianja Mahamasina zay. Hitaka hoe sahirana satria ny mpilalao rehetrarehetra zatra amin'ny kianja sentetika. Tsy mitovy mihitsy ny sentetika sy ny bozaka hany ka sahirana mihitsy ireo mpilalao zatra manao ballon au sol zay. Hatreto tsara ny toerana Madagasikara amin'ny fiatrehana ny lalao miverina io. Manodidina ny fito alina ny antota taratasy voaray avy eo anivon'ny fandaharana safiarina hatramin'izao. Natsiprizy izay entiny mampiona rakotoarso. Ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana no tena betsaka amin'ireo antota taratasy voaray ao anatin'ny fandaharana asa fiarina raha nitatitra avy amin'ireo mpiandraikitra ny fandaharana asa. Mahatratra 4,907 alina ireo antota taratasy ireo amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny fantenana ireo izay azo ny fandaharana asa raha ny fanazavana azo. Rehefa dinihana zany ny secteur nazonay dossier dia ny lehibe indrindra dia ny resaka élevage. C'est 31,93% de dossier voarainay amin'izay soratra zay dia avy any amin'ny élevage daholo. Ny faharoa manaraka an'izay dia ny agriculture c'est 20,37%.
dia ny ambony a resaka artisanat, misy resaka BTP, misy resaka conseil, misy resaka formation, misy exploitation minière, misy hôtellerie, misy industrie de bois, misy production d'énergie, misy service public, misy resaka automobile sy construction navale koa ao anatin'ny dossier voarainay. Manodidina ny 3 arivo kosa ireo antota taratasy efa tonga eny anivon'ny banky hahazo ny famatsim-bola. Mitohy ny fanadihadiana ho an'ireo antota taratasy voaray raha ny fanazavana trany. Anomboka rapitso ary farana amin'ny 17 volana septambra izao ny fitsarana miaramila eto amin'ny distrikta Antananarivo renivohitra. Hatreto ambony tapavitriana ho an'ireo faritra efa navita izany. Fanadina. Fitsarana miaramila dingana iray tsy maintsy lalovan'ny zatovolahy mizaka ny zopirenena malagasy ho antsika eto Madagasikara. Izy ity dia didina baiko omen'ny fitondram-panjakana ho an'ireo zatovolahy feno 12 taona ka hatramin'ny 30 taona. Tombontsoa maro no azo avy amin'izany fitsarana miaramila izany raha tsy resaka afatsy ny fikarakarana antota taratasy ara-panjakana. Ny mahazava-dehibe fitsarana miaramila mahazatovolahy feno taona dia tombotsoa lehibe ho azy mihitsy fahavitana an'izany satria mahazo ilay karatra maitso na carte verte izy. Avy eo carte verte iny mety ny maka position militaire eny amin'ny DSNG eny Andohalo ahafahany mameno ny antota taratasy amin'izay ilany azy. Ohatra ny antota taratasy mety anaovana concours, mety amin'ny asa-panjakana zany. Antota taratasy mety angalana passeport raha hoan'ireo any ivelany izy. Ilainy zany amin'ny fakana passeport. Na antota taratasy hafa ihany koa izay mety azy amin'ny toeram-piasana izay mila izany. Oharina ny tamin'ny taona lasa, hita fa nisy ny fahavitrihan'ireo tanora feno taona andray anjara amin'ny fitsarana miaramila. Isan'izany ny teto amin'ny centre Ivato, distrikta Ambohidratrimo. Hita ny fahamaron'ireo tanora nanantanteraka izany nandritra izay 2 andro nisian'ny hetsika izay. Zao fotoana izao dia sorana misy fitondram-panjakana tamin'ny famerenana amin'ny ireny fitsarana miaramila satria teo alohaloha teo dia tsapa toa tsy dia navitrika loatra na hoe fanetahana angano tsy ampy. Fa amin'izao fotoana izao dia noho ny fanetahana izay natao omenombeny amin'izay zavatra tombontsoa sy zavatra rehetra mety ho azo ny zatovolahy fitsarana miaramila izay dia mavitrika izy tamin'ity taona ity. Na dia teto aminay teto amin'ny fahasahidiana ihany ary. Mbola hitoy manerana ny nosy ity hetsika ity raha ny fanazavana ary anomboka ny 13 ka hatramin'ny 17 ny volana septambra izao kosa no isitraka izany ny distrikta Antananarivo renivohitra. Masahana ny Madagasikara ny fambolena paoma any amin'ny faritra Vakinakaratra. Mbola olana nefa ny fidirana eo amin'ny sehatry ny fanondranana. Michel Aranarzona. Isan'ny seha-piarina mampiavaka ny faritra Vakinakaratra ny fambolena paoma noho ny toetrandro izay mifanaraka amin'ny filan'ny fambolena paoma. Misy 12 ny karazana paoma hita any amin'ny faritra Vakinakaratra. 5 amin'ireo ihany anefa no takiany ny tsena anatiny. Tena tsy tiany tsena satria ny tsena ihany moa mamaritra an'ilay izy dia arakaraka ny fitiavan-tsena azy mahatonga an'ilay olona mamokatra azy. Eo amin'ny 4 eo zany na 5 eo ny tena karazana paoma tena tiany tsena. Dia ao zany misy karazany 3 ny cycle misy dia hoe ilay ataonay hoe cycle précoce dia ilay miakatra aloha zany, miakatra volana décembre. Reny zany zao ny paoma norvégiane sy ny dorsette zany miakatra amin'io dia ny cycle normal ilay paoma hitantsika andavanandro hoe golden na paoma mamy dia cycle tardive zany miakatra volana juillet ny Granny Smith. Manodidina ny 2 alina taona hatramin'ny 5 sy 2 alina taona isan-taona ny famokarana paoma any amin'ny faritra Vakinakaratra, vokatra izay mahasehaka ny tsena anatiny. Ny tsy fahatratrarana amin'ny ankapobeny kalitao takiany tsena iraisan'ny pirenena no sakana goavana, tsy ahafahan'ireo mpandraraha sy mpamboly manondrana izany. Zay zany nanondrana ihany tany Andafy tany amin'ny 10 taona lasa dia 10 taona lasa tany. Ny olana lay tohana zany avy fanjakana tsy ampy satria raha ohatra mifaninana amin'ny tsena any Andafy dia sarotsarotra ihany satria ny antsika zany tokony hiditra any amin'ilay tsena goavana hoe Rungis zay any France tsy mbola tafiditra tany fa mbola misy any koa misy koa ny mpanelanelana dia ny adversaire antsika zany ny tifaninana amintsika zany aty amin'ny hémisphère sud dia ny zareo any Amerika Atsimo. Misy an'ny atsimo Brésil rehetrarehetra zany ny fifaninana amintsika fa ny Afrique du Sud sy ny aty Australie zany tsy dia atahorana satria ireny mankany amin'ny asiatika sy mankany amin'ny anglophone. Volana febroary amin'ny ankapobeny no manomboka ny fotoanan'ny paoma any amin'ny faritra Vakinakaratra.
tonga tamin'ny fotoana ny dokavatra isika orinan'izay ny atantsika mahakasika an'ireo fitaovam-pianarana eny an-tsena eny eo ihany koa ny tontolon'ny teatra malagasy rehefa avy eo ary. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramahako tsotrery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramahanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny faktura jiramahanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 100 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Deuxième, troisième, septième. Faoly. Manovina izy. Tsara mba mitady vahaolana anao. Mampiena telopolo isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Sarbo 2M sy ny fatana amin'ny tsitsy 3M plus. Salut. Salut. Tu comptes me faire entrer ou me laisser sur le pas de la porte? Je t'en prie, entre. On se voit après les cours? Dans tes rêves, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu veux. Toi non plus. Ou peut-être que tu as trop peur que quelqu'un s'attache à toi. Et pourquoi ça me ferait peur? Parce que tu ne pourrais plus te cacher derrière tes bouquins ou ton fichu télescope. Cette fille t'a changé et tu t'en aperçois même pas. Chercherais-tu à me séduire? Serais-tu influençable? Je suis malade. Non. Je suis malade. Tu sais, ce n'était pas si dur, je vivais plutôt bien, je l'avais accepté. Et puis tu es entré dans ma vie. J'ai peur de ne plus être avec toi. Pire personne que j'ai jamais rencontrée. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Efa ankatoko ny fidiran'ny mpianatra isika amin'izao fotoana izao misondratra avokoa ny vidin'ireo fitaovam-pianarana eny an-tsena eny fisondrotana izay vokatra ny amaroan'ny fanjifana raha ny fanadadiana natao. Angelo Toljanary. Ao anatin'ny fiatrehana ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao ankehitriny ny ankamaroan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Maro noho izany ireo ray aman-dreny mividy fitaovam-pianarana anomanana izay taom-pianarana vaovao izay. Saika natana fiakarana avokoa ny vidin'ireo fitaovana raha ny fanazavana izy ireo. Tena nisy fiakarana ilay izy, tsy mitovy tamin'ny herintaona. Dia hitako miakatra efa nitety varotra maromaro mihitsy aho zao dia miakatra foana vidin'ilay izy. Teo aloha teo zao tamin'ny année scolaire lasa izy zao raha izy ohatra zao hoe cahier scolaire 5 000 ny 100 page dia niakatra 5 500
6500 izy teo aloha teo dia izao izy efa misy 6000 dia efa misy mivarotra 6500 7000. raha ny eny an-tsena ny tombo avo efatreny ny entana lafin'ireo mpivarotra raha oharina amin'ny teo aloha. Ny kahie ny tena be mpanjifa amin'izy ireo. Raha ny vidiny nahitana fisondrotana 400 ariary hatramin'ny 300 ariary ny vidin'ny kahie iray. Ny tombo 100 ariary kosa ny vidin'ireo kojakoja madinika samihafa toy ny penina, fanoratana sy ny pensily hazo. Kahie zany ny tena niakatra, anatombo eo amin'ny 200-300 daholo. Paken'ny kahie zao dia eo amin'ny 1,000 rayal. Mora indrindra zany zao eo amin'ny 500 sy 5,000. Amin'ny vidin'ny cartable amin'ny 7 alina eo ny prix-ny dia misy hatramin'ny 3 alina. Kojakoja madinika zany nisy ihany fiakarana fa kely hoe manodidina ny ariary 100 eo daholo. Araka izany toy ny isa-taona lasa fahazaran'ireo mpivarotra ny manondratra ny vidin'ireo fitaovam-pianarana rehefa katoky ny fidiran'ny mpianatra tahaka izao no ny amareon'ireo olona tonga manjifa izany. Tontolon'ny kolotsaina tsy ampy ankehitriny ny trano sy ny toerana fanaovana fampisehoana teatra eto Madagasikara hoy ireo mpisehatra. Olana izay mampikatso ny fampiroboroboana ny tontolon'ny teatra malagasy. Fanadina. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana sy ny kolotsaina malagasy ny teatra ankehitriny. Raha ny eto Madagasikara nendanja ny fankafizan'ny vahoaka izany ary ny avitsy noho ny tany aloha ny seho. Antony ny tsy fampian'ny hetsika sy fampisehoana an-tsehatra noho ny tsy fisian'ny trano fiseharana natokana ho azy ireo manokana. Manofa trano izy ireo rehefa manao fampisehoana, vokany lafo ny vidim-pidirana ka vitsy ny olona tonga mijery izany. Mandrimandry ilay teatra ny antony dia noho ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Ohatra fotsiny izao manana olana izay eo amin'ny trano fiseharana, manana olana izay eo amin'ny décor, manana olana izay eo amin'ny fari-piainan'ny malagasy amin'izao satria raha hivarotra be izay 15 taona lasa tany na tamin'ny 20 taona 2,000 ny fidirana. Amin'izao fotoana izao tsy mety intsony zany biana 10,000 francs zany satria efa miakatra ny fari-piainana, ny maso-karena entina manatanteraka amin'ny fampisehoana tena tsy vita moramora tsony. Manao antsoava araka izany ny mpanao teatra malagasy ny hanomezana azy ireo toerana fanaovana fampisehoana vaovao. Entina hamerenana indray ny lanjan'izany teatra malagasy izany. Eo ihany koa ny famerenana azy ireo ny toerana efa nampiasaina tany aloha toa ny teatra munisipaly Isotry izay lasa toerana fivavahana sy fanaovana rindran-kira ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena miverina amin'ny fifandonana any Hong Kong omaly teo amin'ny mpitandro ny filaminana isireo manohana ny demokrasia androany nofefen'ny polisy ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina any amin'ny toerana fanadina. Toy ny tamin'ny herinandro lasa nisy indray ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana pomba ny demokrasia tany Hong Kong. Nisy ny fikasana mbola anohy izay fihetsiketsehana izay eo amin'ny seranam-piaramanidina androany sy anakorotana ny fifamoivoizana lalamby sy ny antanety. Ofisoroana ny fifandonana sy ny fanakorotana nofefen'ny polisy ny fidirana eny an-toerana tamin'ity androany ity. Toerana izay lasibatra foana herinandro maro izay isaky ny alahady. Efa misy ihany koa ny fipetrany raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanoherana sy fanalefahana ireo mpanao fihetsiketsehana toy ny fanapahana ny fifandraisana sy ireo lalana maro. Ratsaivana ity ny krizy politika mahery vaika indrindra nanomboka ny famerenana ny Hong Kong any Chine ny taona 1790. Niaraka tamin'ny fihetsiketsehana saika isanandro. Dia izay mamarona vaovao tamin'ity alina ity. Angasana ianao nanaraka izany. Soa fa tsara atao tompoko.
électrogène CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.